Lafim-baovao mikasika ny sosialy efa herinandro zao no nanomboan'ny fandoavana ny ampaham-bola voalohany amin'ny ho an'ireo mpisitraka ny tetikasa ara-tonaina mijoro. Tetikasa ny gouvernemanta malagasy izy ity anoanana ireo mpiarabelona an-tanan-dehibe ho an'ireo fianakaviana marefo izany hanatsarana ny farim-piainan'izy ireo. Rivaravonarivo, Fanir Kely. Tokantrano an-tanan-dehibe sahirana sy marefo misy 8 alina no misitraka ity tetikasa fiahiana sosialy ara-tonaina mijoro ity. Komina Andrenivohitra 3 dia Antananarivo, Toamasina sy Fianarantsoa no nanomboana azy. Azo toana rabola mitetina 9 alina isaky ny 2 volana ireo tokantrano ireo. Tokantrano ahitana ankonana mananjanaka hatramin'ny 5 taona, tsy misy mpiasa-panjakana, tsy mandray fisotroan-dronono, misy zokiolona manana fahasembanana ary tafiditra anatin'ireo efa nisitraka toana rabola teo aloha voalahatra ho marefo. Tsy miasa fa mikaramaramenay tanàna manafala manao bokery tena sahirana satria na olona anakaramara matahotra dia tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka mihitsy. 12 ny tao amin'ny sekitera dia antitra ny akamaroany eo aminay, olona tsy anasa ny akamaroany olona ao aminay, olona voraka tamin'ny asa, olona tsy olona sahirana, sasalamba ny ainana. Tsy vatsairabola ihany no omena ireo izay misitraka ny ara-tonaina mijoro, fa eo ihany koa ny fanofanana sy ny fampiroboroboana ny maha-olona, anoanana ireo ankonana amin'ny fiatsaram-piainana sy ny fahavitantena. Tantsoroka fampivoarana dia tanterahana eny amin'ny nivon'ny fokotany, sehatra mpanarahana ireo mpisitraka sy ny mpanantanteraka eny fotony, ahafahana mizara fiofanana samihafa izy io. Io zany no tena antoka ilay fiovam-pihetsika, io no tena antoka ho an'ilay fampivoarana ny fiainana. Misy fiofanana maro samihafa ho amin'ny fitaizana ny fanabeazana ny ankizy madinika, ny fitantanam-bola, ny famoronana fiofanana momba ny famoronana asa sy ny fanatsarana ny sehatra fiarina amin'ny akabiany. Tantsoroka tsy maintsy hatrehany tafiditra anatin'ilay fepetra izay satria rehefa tsy mahatozo io fepetra io zany hoe fiatrehana ilay sehatra mahasoa ilay fiofanana ilay ankonana dia mety afara hatramin'ny tsy fisitrahana, tapaka zany ilay fisitrahana. Tetikasa santatra arindra ny ministera mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy ny ara-tonaina mijoro. Vatsiny ny bankirasa-pirenena vola ary tanterahan'ny FID ary aharitra 3 taona.